Vatsimpana et Dieu Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka sy tompoko. Dia laza haja saotra ho anao Andriamanitra raisanaka fanamasa fa notantana sy nombinao saka vinana trampamijena indray tratra izao maharaina izao. Lehibe ny fitantananao anay ary tsy takatra ansaina tokoa ny fiarovanao. Koa indray tsy mitsaoka sy mivoninahitra anao. Mankalaza anao ry tompontompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra tsara sady mpanao ny tsara. Ary dia hatreo feno izao fotoana izao mba ho voninahitrao. Koa mangataka indrindra ilay fananao masina mba ao aminay. Fanampitaridalana, fanampanazava, fanahy izay mitantana anay tokoa eo ambany lasa ny fahasoavanao isan'andro. Eny Jesosy manalo. Raha misy ny haja, raha misy ny saotra, raha misy ny voninahitra, dia tolotra ho anao ry raizanaka fanay masina izany. Fa ho aminay kosa ny famindram-po sy ny fiarovana avy aminao. Dia mitenena Tompo araka ny fombanao fa voninahitra iray mpanomponao. Amenaranao Jesosy Kristy avy Nazareta, nozony maniry sy mangataka izany vavaka izany. Misaotra ray malalo. Alleluia. Amen. Mbola ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Mitoetra ny Hafatra izay omeny Tompo antsika avy eo amin'ny lapan'ny vonahany. Miainga izany araka ny soratra ao amin'ny Genesisy toko 17. Genesisy toko 17 ny andininy 10 sy ny manaraka. Genèse chapitre 7 verset 10 et la suite. Genesisy toko 17 andininy 10 sy ny manaraka vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka afotoana dia tonga tambonin'ny tany ny safin-drano. Tamin'ny andro 7 tamin'ny volana 2 tamin'ny 400 taona ny ainan'i Noa. Tamin'izany andro izany dia nipoitra ny loharano rehetra amin'ny lalina lehibe ary nivoha ny varavaran'ny lanitra. Dia nisy ranorana nivantravatra tamin'ny tany 700 taona sy 700 alina. Antrosizay indrindra dia efa tafiditra tao anatin'ny samy fiara Noa sy Sema sy Hama ary Jafeta, zanaka lany Noa, mba amin'ny vadiny Noa ary nivinantony telovavy niaraka taminy. Dia izy ireo sy ny bibidia rehetra samy araka ny karazany avy sy ny biby fiompy rehetra samy araka ny karazany avy ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany samy araka ny karazany avy ary ny vorona rehetra samy araka ny karazany avy. Dia ny vorokely sy ny manan'elatra rehetra dia niditra tao amin'ny Noa tao anatin'ny samy fiara ireo dia tsoroa avy tamin'ny nofo rehetra izay manam-pofinaina. Ary izay niditra tao dia lahy sy vavy ary tamin'ny nofo rehetra araka izay nanidin'Andriamanitra Noa ary narindriny Jehova tao izy. Amen. Raha masona manamasina famarinana, teninao ny famarinana. Amen. Ny fiavinana tokoa moa avy aiza avy amin'Andriamanitra izay mendry mpiderana. Ry havana ny Tompo dia mampatsiahy antsika tokoa araka izao andaratsoratra masina izao. Fa avy amin'ny izy irery ihany ilay Andriamanitsika sy mpamonjy antsika ny fiainana. Izay manansofina tokoa aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy masina amin'ny fiangonana. Ny Andriamanitr'i Israely dia tamin'ny andro Noa dia efa nilaza fa tonga ny andron'i Jehova. Indro efa nitombotra tokoa ny andro lehibe sy mahatahotra. Aoka ho inoana ny feon'i Jehova sy ny teniny. Ry firenena ambonin'ny tany, isika vahoaka rehetra ary mahazo tombony amin'ny fahendrena isika satria mandray ny hafany tahaka izao. Tsy ny tenin'ny vavan'Andriamanitra va no
nitsangana ny tenimbohitra, ny tenimbohitra avo, ny rahona izay eny ambony eny. Andriamanitra avokoa no nahary azy. Eny tokoa ny fahalalan'Andriamanitra izay ao amin'ny lalina na efa izany. Ny ranomasina sy izay rehetra eo aminy dia sitrapon'Andriamanitra nahary azy. Ary izy koa nanangona ny rahona ka nampilatsaka ny ranon'orana. Iza no miantso ny rivotra hivezivezy hamorona rivo-doza. Iza no miteny amin'ny tenimbohitra mahatahotra ka mamoaka ny afony. Andriamanitra iray avokoa nahatonga izany. Ilay namorona ny tany sy ny lanitra. Ilay namorona ny fisiana. Ry havana, dia ny mikintana eny amin'ny lanitra rehetra, dia ny habeny ka fantaro fa Jehova no niteny ka nanome azy. Eny, ilay izy hatretra mandrakizay no nahatonga ny fisiany. Eny rehefa namelatra ny aina tahaka ny firakotra aho ho Jehova ka mampitombo azy eny amin'ny tany rehetra, mameno lafiny rehetra ny fiainana. Ary mbola manohy mikaroka ny andohany ihany koa ny olombelona nefa ankehitriny. Maniry ny alalan'ny andohany dia manontany tena hoe avy aiza? Nahoana ny tonga eto amin'ity tany ity? Inona ny fiandohany izao rehetra izao? Ahoana ny fomba natongavako teto? Sy ny sisa, sy ny sisa. Nefa ny fiandohana dia avy amin'Andriamanitra. Eny tokoa fahatarana kajamba, vahoaka mafiatoka sy mahafofo, voafitaka sy tsy mahalala, zaza tsy ampisaina, izany olombelona. Fa Andriamanitra tokoa manana anarana izay nomeny izany rehetra handeha ny fiainana. Ny asa teo amintsika tamin'ny fiandohana hatramin'ny fihafarana. Eny tokoa fa efa eto ankehitriny ny fiaviana sy ny antony. Ho avy ny voninahitra lehibe sy ny hery lehibe dia ny andron'i Jehova. Avy amin'Andriamanitra ny aviany ireo. Ao amin'ny iverenana antsika ry olo tian'Andriamanitra rehetra. Indro ny anarany dia lehibe sady malaza. Tsy manam-pahatam-perana ny maha izy azy, fa izy no Andriamanitra. Izay ilay Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina, izany no anarany. Jesosy, Jehova. Fa tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Toy izany koa tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany teny. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary tsy nisy nahariana izao zavatra rehetra izao raha tsy izy. Izy no nampisy ny fiainana, ary ny fiainana ny fahanazavan'ny olona. Ankehitriny ariavana dia mamirapiratra ao amin'ny maizina ny mazava, ary ny aizina tsy haharesy azy. Fa indro ny teny dia tonga nofo Imanoela, Andriamanitra eo anivontsika. Eo ankatoko izao fatongavana amin'ny krismasy na ny fotoana izay ahatsiarovatsika ny nahatonga ny Tompo Jesosy olombelona izao afaka 20 andro, dia mahatsiaro tokoa isika izany Andriamanitra tonga nofo izany. Andriamanitra tsy manam-piandohana sy tsy manam-pahatam-perana. Andriamanitra nahary izao rehetra izao ka isika dia tahaka ny vitikanana hatrehany no tonga olombelona zaza kely tao Betleheman'ny Jodia. Dia nio ao anatin'ny saintsika sy ny fanahintsika ary ny fontsika izany fahagagana nataon'Andriamanitra tamintsika izany. Lehibe ny andron'Andriamanitra. Eny tokoa fa na dia teo aza ny mety fandringanana izay nitranga tamin'ny andro Noa, izay fiainana nivoaka avy tamin'izany, nanomboka tamin'ny andro Noa no nankaty,
dia fiainam-baovao. Lehibe ny fahotan'ny olombelona fa ny andro izay natongavan'Andriamanitra olombelona dia fiandoham-piainana vaovao. Fahagagana tahaka ny tamin'ny andron'ny fahariana izao rehetra izao. Izany ry havana no fanomezany lehibe ny men'Andriamanitra antsika. Aoka ataontsika ho zava-dehibe izany. Zava-dehibe indrindra amin'ny fiainantsika. Ny fanekentsika, ny hotiavan'Andriamanitra, fa sady no hariantsika araka ny endriny, mbola nitolorany koa ny zanan'ilay tokana mba ho vovonjy, mba hanana fiainana mandrakizay. Izay no fiandohan'ny fiainana. Andriamanitra tiantsika ka nidina tetỳ an-tany, hamonjy antsika, hanokatra ny lanitra ao antsika, hananantsika fiainana be lehibe, hananantsika hery-tanjaka, hananantsika fahasalamana, hananantsika fahasambarana, hananantsika fitiavana, hananantsika fiadanana, hananantsika fifaliana sy ireo fahatsaram-pana rehetra avy amin'Andriamanitra. Dia andehanantsika amin'ny hery sy ny fahefana hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ety ambony tany. Raiso ho fanomezam-boninahitra omen'Andriamanitra antsika izany. Fa zanaka malala sy tiana isika, anak'Andriamaso eo anatrehan'Andriamanitra, sarobidy eo anatrehany, meno lanja manokana, meno voninahitra ka azo mandrarakirom-biandoha, tanteraho ny sitrapon'Andriamanitra amin'ity andro ity, ary tsarovy fa tokana ianao ety an-tany, noforon'Andriamanitra araka ny endriny, ary ny koa nataony tsy manan-tsahala fa hafa kely, sarobidy eo anatrehany. Mahereza matanjah ny tompo amintsika amin'ny herin'ny faherezany, ary izy no menom-boninahitra amin'ny zavatra rehetra, mandrisika kosa ny fiadanana fiainana tanteraka anio ampito mandrakizay, mba hatsiarovantsika fa isika dia noforoniny tokoa, ary nitiaviny, nomeny ny fahasambarana anio ampito mandrakizay. Ho azo ny voninahitra ao tsika ny fiadanany. Aoka hivavaka isika. Avy aminao tokoa Andriamanitra ray zanaka fanahy masina sady mpamonjy anay, ny fiandohany izao rehetra izao. Rehefa tonga ny andron'ny Jehova dia ho fantatry ny olona tokoa fa tsy misy mpamonjy hafa ety an-tany afa-tsy ny laran'ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy izany. Miro izany nefa dia mbola mieritreritra sy mandinika ny olona ka lany andro, mandinika fa izy, avy aiza izy, inona ataony eto, sy ny sisa. Dia eo tokoa ny fotoana lany ary ny tsy finoana an'Andriamanitra, ny tsy finoana an'i Jesosy Kristy mpamonjy, ny tsy finoana an'ilay fanahy masina izay tsy hitany tokoa sady tsy fantany. Sambatra Jesosy satria mahafantatra anao ary nampahafantarana tokoa izany lalana mahagaga izany. Indretsay mankalaza anao sy mitsako anao, manome voninahitra anao. Ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra rehetra. Ampotero anatinay tompo ny fainao masina mba handraisanay ny teninao. Ampotero anay ny fainao masina mba handraisanay ny hafatrao, ary ny koa iainanay ny teninao. Ambaranao mivantana sy voarakitra anatin'ny soratra masina. Amin'ity andro tera Jesosy dia tafio izany herin'ny fainao masina izany zahay, mba hanana tokoa ny toe-po sy toe-tsaina toe-panahy hifanaraka aminao amin'ny sitraky ny fonao. Natanteraka zetra sitraky ny fonao amin'ity andro ity, mba ho voninahitra ao, dia nitory ny filazantsara ny olombelona rehetra. Misaotra Jesosy. Dia ho anao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, nihaja am-boninahitra naotra amin'ny taloko mandrakizay fa ny fahasoavanao Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny hery ary koa ny fampiraisana avy aminao fanahy masina, ho aminay anio ampitso ary mandrakizay. Alleluia. Amen.